Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Fandarana manokana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny lanitra 7 am'izany teboka 2 sy ny radio fifoazam-pana 2 am'izany teboka 9 ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora alina izay anasanantsika rehetra tiakanavaka fa ho maro ny zavatra fantatsika mahakasika ny baiboly sy ny fahamarinana. Koa azadino ary ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora alina iarahanao amin'ny mpaminanin' Jehova Mamadamory sy ireo apôstôly mpiara-miasa aminy. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zavatra telo no jerevantsika androany fa ho jerevantsika amin'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Korintianina amakisika azy voalohany. Korintianina voalohany no jerevantsika. Mila somary kingakinga ihany ianao ao anatin'izay. Izay tsy manana baiboly moa zany dia afaka mihaino tsara izay lazaiko. Korintianina voalohany toko 17 anjininy 17. Korintianina voalohany toko 17 manomboka amin'ny anjininy 17. Averiko ihany Korintianina voalohany toko 17 manomboka amin'ny anjininy 17 dia toy izao ny vaky ny teny amin'anarany Jesosy Kristy Tompo. Ary ankehitriny dia ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Amen. Averiko Korintianina voalohany toko 17 anjininy 17 manao hoe: ary ankehitriny dia ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Amen. Ny finoana ozy izy dia ny fanantenana dia ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Andao ary ho jerena ny finoana. Hijery ny finoana isika dia ao amin'ny filazantsara ihany no jerevantsika azy any amin'ny voalohany ihany dia any amin'ny epistily izay soratan'i Matthieu zany. Matthieu toko 9 manomboka amin'ny anjininy 5. Matthieu toko 9 manomboka amin'ny anjininy 5. Matthieu toko 9 manomboka amin'ny anjininy 5. Toy izao ny vaky ny teny amin'anarany Jesosy Tompo. Ny soramandry ambony dia mivaky toy izao manao hoe: nasitranan'i Jesosy ny mpanompon'ilay kapiteny. Anjininy 5 io vakina amin'anarany Jesosy Tompo. Ary ny tonga tao Kapernaum Jesosy dia nisy kapiteny anankiray nakao aminy ka nitaraina taminy nanao hoe: Tompoko, ny ankizilayko mandry ao an-trano, marary ny paralysisa ka mijaly loatra. Dia hoy Jesosy taminy: ho avy aho asitrana azy. Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe: Tompoko, tsy mendrika hijiranao ambanin'ny tafotranoko aho, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilayko. Fa izaho koa mba manana lehilahy manan-dehibe ihany. Izaho koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko. Ary raha hoy izaho amin'ny anankiray mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa avidy avy izy. Ary ny andevolayko ataovy izao dia manao izy. Ary no nare izany Jesosy dia gaga ka niteny tamin'izay
nanaraka azy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely azy. Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any antsinanana sy avy any andrefana no tonga ka hipetraka hiara-mihinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakany lanitra. Fa ny zanaky ny fanjakana dia ariana any amin'ny maizina any ivelany, any no izy fitomanina sy ny fikotroana ify. Ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe mandehana, tongava aminao araka an'izay ninoanao. Dia sitrana tamin'izay ora izay ilay ankizilahy. Amen. Haleluya. Enoy tsara kapiteny anankiray olona manamboninahitra manana maizy azy. Fa rehefa tratra ny paralysisy, ny ankizilahy ka mandry ao an-trano. Na ilay malala n'ilay tsiny dia mandry ao an-trano, dia inona manetreretina? Lasa ilay kapiteny nanatona an Jesosy tompo. Ary rehefa tonga tao Kapernaum Jesosy nisy kapiteny anankiray nankao aminy, nitaraina tamina na hoe tompoko, ny ankizilahyko marary ao an-trano, marary ny paralysisy ka mijaly loatra. Dia hoy Jesosy taminy ho avy eo asitrana azy. Fa namaly ilay kapiteny ka raha hoe tompoko, tsy mendrika hijiranao ambanin'ny tafotranoko aho, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahyko. Fa izay koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila zay feheziko. Ary raha hoy izaho amin'ny anankiray mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa avy dia avy izy, ary amin'ny andevolahy koa ataovy izao dia manao izy. Amen. Tinio tsara nitaraina tamin'i Jesosy tompo izy, matoy izy zany mitaraina dia misy zavatra tsy natongavana, misy alahelo, misy tebiteby, misy fanahina ao anatiny, matoy izy zany tonga mitaraina. Fa raha zavatra vitan'oleferina io dia sy nitaraina tamin'ny tompo misy izy satria olona amin'ny tompo ny fahefana, manam-pahefana, manam-boninahitra, manany maizy azy izy. Tsy vitany intsony le izy, ary tsy nijery ny toerana nisy azy na ny voninahiny izy. Fa rehefa tery loatra izy dia nankany amin'ny Jesosy tompo. Marary tratra ny paralysisa ny ankizilahyko any an-trano, raha mety ianao anasitrana azy. Dia hoy tompo mety ho avy asitrana azy. Tsy ahozy izy tsy mendrika hijiranao ambanin'ny tafotranoko, fa mitenena ihany dia ho sitrana izy. Fa zay ihany koa lehilahy manan-dehibe tahaka anao, hitena miaramila koa, ndana mandeha ry dia mandeha izy, ndana mandeha aty dia mandeha izy, miteny amin'ny andevolahy koa ataovy izao dia ataovy izy, dia ataony. Dia gaga Jesosy tompo fa namoaka teny avy ao am-pony amma olo manamboninahitra azy, dia nataony sariny teny le izy hoe ianao ane Jesosy tompo ny teninao misy fahefana e, dia mandefa ny teninao fotsiny ianao asitrana azy dia ho sitrana izy na dia any anatin'ny tokantrano any azy. Haleluya. Nataony tompo, nataony tsy lehilahy ty sapan'ny tompo misy hoe zany e tompo manana fahefana fa saingy aty ambony tany. Raha maneraka miaramila zao hoe ndana ataovy zao, ndana ataovy zao dia ataony. Mihoatra noho ny fahefana zay ananako, ny fahefana sy ny hery ny teninao zay aloka ny vavanao. Ka raha ilaza misy ianao androany hoe sitrana amin'ny aretin'ilay ankizilahiko dia ho sitrana izy satria tsy misy zavatra izay mahavoasakana ny teninao zay misy fahefana mihitsy. Haleluya. Iza no afaka ino fa ny teny zay ampianarina eto dia anankera eo amin'ny fiainany, ary anova tanteraka ny fiainany rehetra, ary sy vitan'izay ihany fa izy fahefana anapatapaka an'ireo karazana fampiana rehetra, anapatapaka an'ireo karazana sakasakana rehetra, ary anokatra ilay varavarana hidy vy dia omen'Andriamanitra anao ny rakitra ao maizina. Haleluya. Haleluya. Asio tehaka raha resy lahatra amin'izany nao, ho an'i Jesosy tompo izany tehaka izany. Amen. Manan-kaja sady manam-boninahitra ilay kapiteny, dia tao anatin'izay izy namoaka ny teniny tao amin'ny tompo, tsy mendrika hijiranao ambany tafotrano koa, fa mitenena ihany dia ho sitrana izy. Dikan'izany tsy mety tompo raha ianao any an-tokantranoko, tsy mendrika hijiranao ny anatin'ny tokantrano koa, fa mitenena ihany fa zay ihany koa mba miaramila manan-dehibe.
rehefa miteny izy ataovy zao dia ataovy zao dia atao. Dikan'izany manana fahefany tsy lela kapiteny ty, manana miaramila fehezina izy ama-kapiteny azy, ary rehefa miteny izy dia toy zay lazainy, tanterahany miaramila zay lazaina. Fa mihoatra lavitra noho izany, mihoatra lavitra noho ny fahefana etsy ambony tany, ny heverany ty kapiteny ity, ny teny zay aloka ny vavany Jesosy Kristy tompo. Halleluja. Mihoatra lavitra n'izany no heverany, ny teny zay aloka ny vavany Jesosy tompo. Hoe sy mendrika hijerina ambany tafitrano koa, fa mitenena ihany tompo dia ho sitrana ilay zanako any an-trano, mitenena ihany dia hivany olona korehetra, mitenena ihany dia ho tahina, satria manana fahefana ny tenin' Jesosy, feno fahefana ny tenin' Jesosy Kristy. Halleluja. Ianao ve mba mino an'izany hoe afaka anaovany tantara amin'ny fiainanao ny tenin' Jesosy tompo androany, afaka hiasa amin'ny fiainanao satria na dia efa ny tenin' izy asitrana azy. Ny tenin' Jesosy tompo dia hainao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho anao rehetra. Ny olona rehetra zay mitoetra eto raha manana finoana ianao, satria reto telo reto no mitoetra dia ny finoana, fanantenana ary fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Izay rehetra mitoetra eto moa manam-pinoana va ianao, fa Jesosy mampiteny ny mpanampiny ka inona olana totokantranao, na olana entina eto na marary ianao na manahoana, sarovy. Fa lehibe lavitra noho ny fahefana ety ambony tany, ny fahefana ny tenin' Jesosy ry havana. Halleluja. Halleluja. Ataovy tehaka mafy ho an'i Jesosy tompo. Gaga Jesosy ka nilaza hoe tsy mbola nahita finoana lehibe tahaka an'izao teto amin'ny tanin'ny Israely, tsy mbola nahita finoana lehibe tahaka an'izao. Misy ezy mihoatra lavitra ny fahefany miaramila, mihoatra lavitra ny fahefany mpanjaka na filoham-pirenena, mihoatra lavitra n'izany. Nampahafantariny ilay miaramila mpanajana teo amin'ny Jesosy mihitsy. Tsy mendrika hijerena ambany tafitrano koa, fa mitenena fotsiny dia ho sitrana ny ankizilahiko. Fa zay ihany koa miaramila kapiteny manan-dehibe, zay teneniny na miteny aza za miaramila koa ataovy ry dia ataony, any manaova an'izao mandehana ry dia lasa izy, ary manandevolahy koa hoe ataovy ty dia ataony. Mihoatra an'izany tompony teninao. Raha iteny mihitsy ianao eto androany hoe ho sitrana ny ankizilahiko dia mino aho fa ho sitrana izy. Fa lehibe noho ny fahefana nanany, ny fahefany herin'ny tenin' Jesosy Kristy tompo ry havana. Aoka ianao sy mpihaino fosiny tonga eto androany, fa raiso ny tenin'Andriamanitra. Ho sabatra ny fanahinao zany, entinao miady amin'izay rehetra lehanao, ninona ady atrehanao, ny tenin'Andriamanitra androany anafaka ny ala eo, anafaka ny natrapo, anasitrana tanteraka, anafaka ny trosa, anafaka ny sivosivy, anafaka ny karazana fandafiana rehetrarehetra. Androany Jesosy dia manadio an'ity fiangonana ity. Misy olona tsy niakatra any an-danitra, misy olona tsy notahiny, misy olona tsy nolasa lavitra eto amin'ity toerana ity. Noho izany manana finoana ianao, mahery ny tenin' Jesosy milaza aminao hoe anio dia hamangy anao ny tokantranoko. Halleluja. Halleluja. Milaza aminao androany ny farany fahorinao. Vita androany ny adinao rehetra, vita androany ny adinao rehetra. Aoka ianao ametraka tsara, fa lehibe noho ny fahefana zay nanany kapiteny, ny fahefana ny tenin' Jesosy. Halleluja. Lehibe noho ny tenin'ny olombelona, ny tenin'ny filoham-pirenena, lehibe noho izany ny fahefana nentin'ny tenin' Jesosy. Nandefa ny teny izy mba hasitrana azy. Halleluja. Mandefa ny teny izy mba hasitrana azy, ary ny teny tsy hainao an'izay mahazo azy, ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Na iza marary miaro fanasitrana, milaza aminao zao dia zao ihany dia ho sitrana ianao. Eseo daholo fatra marary rehetra aminao dia ho sitrana ianao androany. Halleluja. Halleluja. Amen. Aoka ianao ametraka tsara mihitsy ny finoana ao anatinao. Tsy mendrika hijiranao ambany tafitrano koa, fa mitenena ihany dia ho sitrana izy. Jesosy misy niteneniny, nampiarina ataony sary ny teny zany kapiteny zany ohatra zao
manana olona fezy koa manam-pahefana fa zao lehibe lavitra no fahefana etsy ambony tany ny fahefany teny aloka ny vavanao. Halleluja. Azo ny tompo tsara zay tsy nilazaina e mandefa ny teny ny tompo dia ho tonga any an-trano ary paka any amin'ny ankizilahiny marary dia eo no eo ihany ilay marary ao an-trano dia ho sitrany androany dia ho tanteraka eto zany teny zany. Halleluja. Ho tanteraka eto zany teny zany. Ninona olana misy ao fiainanao vita ny adinao tapitra androany ny fahorinao satria Jesosy tompo misy mamongy asika rehetra eto amin'ny toerany tsisy. Halleluja. 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 Moa tsinao ve Jesosy? Tsinao ve izy? Ataizany fitiavanao azy. Misy fahefana ny tenin'i Jesosy. Zany anefitra tena manovo hery. Jesosy mafy zany mandoa tokantrano zany. Fa nohony amin'ny teninao dia andeha ihany aho. Nohony amin'ny teninao satria misy fahefana ny teniny. Misy fahefana satria ny tenin'ny tompo dia afaka mibatana ao an-trano dia mametraka ana anaty fiara dia lasa. Misy fahefana ny teniny. Androany ianao ako ho tsapanao fa misy fahefana ny tenin'i Jesosy. Fahefana mihoatra ny fahefana miaramila. Fahefana mihoatra ny an'ny filoham-pirenena. Fahefana mihoatra ny an'ny mpanjaka. Fahefana mihoatra ny zao rehetrarehetra zao. Ka rehefa mandeha ny tenin'Andriamanitra dia raisy ho anao zany. Fa hoy Jesosy tamin'ilay kapiteny tonga avy anaraka ny zainonao niaraka tamin'izany sitrany ankizilahiny. Ianao ihany koa eto amin'ny tsy androany ity aoka ambolo finoana ianao fa namanafina tahaka ny voasinapy azy ianao ka ilaza amin'ny olana misy afianao miala amiko ianao fandana mandeha sao dia zao ihany izy tonga dia. Halleluja. Tsika ampahafantarina anao fa misy fahefana ny tenin'i Jesosy. Halleluja. Tsapanao ve zany? Tsapanao ve fa misy fahefana ny teniny? Tsapanao ve zany? Nandefa ny teny izy mbaniny. Tsika an'izany ny tenin'i Jesosy mandeha. Alefa niny dia midona amin'ny olona izay andehanany. Tonga any amin'ny tokantranonao any iny. Tonga amin'izay rehetra andefasan'ny tompo azy. Ary ny teny tsy miverina fotsiny aminy raha sy mahatanteraka izay nanirany azy. Aka ianao ahalala fa Jesosy tompo afaka mandefa ny teniny ho tonga aminao, ho tonga any amin'ny tokantranonao. Tsy afaka hivily lalina zany satria voabaiko. Mihoatra lavitra hibekon'ilay miaramila kapiteny an'ilay miaramila voabaiko. Ohatra Cornelius zao ny teny mandehana mankany zoponareo. Misy toerana ambony ranomasina amin'ny tranon'ny Simona mpandokoditra misy lehilahy sinoe Petera. Lasa izy naneraka miaramila sy diso adresy misy ny miaramila izay ny rahany Cornelius kapiteny italiana. Mihoatra lavitra noho izany ny tenin'i Jesosy tompo. Nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy. Zany hoe fomba ny tompo misy miteny ny teny dia misy hery. Nandefa ny teny izy mba hasitrana azy. Ka raha alefa aminao ny teny tokony ho sitranao zao. Nifinanao no hasitrana anao. Amen. Mandefa ny teny izy raha milaza ihany koa ny tompo. Mandefa ny teny no any anaty ny tokantranonao any. Anasitrana ny marary. Tsy mivily iny fa tonga dia any anaty ny tokantranonao any iny. Ary tsy miverina aminy foana ny teny iny raha sy mahatanteraka izay rehetra nanirany azy. Halleluja. Halleluja. Raha masapa an'izany. Zany tena herin'ny apôstôly fahiny ny tenin'i Jesosy. Tsy nianatra zany izy fa ny tenina aloka vavan'i Jesosy dia iny. Satria nandefa ny teny izy hasitrana azy. Ary ny tenin'Andriamanitra aina ho an'izay mahazo azy. Fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ary ny teny nandefa ny teny izy hasitrana azy ary tsy afaka hiverina aminy foana zany teny zany. Raha sy mahatanteraka an'izay nandrany azy. Noho izany mihoatra lavitra ny andefasan'ilay kapiteny ny mpanompony hoe mandehanareo mandeha ry mandehana nareo mandeha atsy. Sao ndray ny anirana anareo dia lasa sy diso adresy iny. Mihoatra lavitra n'izany fahefana zany. Ny anirany Jesosy ny teniny ho tonga amin'ny olona anankiray ary ny teny iny dia mamoy iny. Ary
vokatra zavatra tsara iny ary dia ho tazany tompo hoe tsy hiverinaniko iny raha sy matateraka an'izay rehetra. Androany efa Jesosy dia mampianatra n'izany finoana zany. Atraza ny finoanao, mila miakatra ny finoanao androany fa ny tenin'Andriamanitra misy hery manova fiainana ry havana. Halleluja. Ao tsara ve sika? Ndondray ary. Jerindray sika mbola eo Matthieu eo ihany. Matthieu toko faharaiky amby roapolo. Anjiny faharaiky amby roapolo dia mivaky toy izao minaran'ny Jesosy tompo manao hoe ary Jesosy namanaka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa raha manampinoany ianareo ka tsy miana any dia sy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo. Fa raha hiteny amin'ny tsy tenim-bohitry azy ianareo ka na hoe mifindray ianao ka mianjera any an-dranomasina dia ho tonga zany. Ary na inona angatainareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Amen. Averiko mihitsy ilay teny teo amin'ny anjiny faharaiky amby roapolo. Ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa raha manampinoany ianareo ka tsy miana any dia sy izao natao tamin'ny aviavy izao ihany no vitanareo. Fa raha hiteny amin'ny tsy tenim-bohitra ty azy ianareo ka na hoe mifindray ianao ka mianjera any an-dranomasina dia ho tonga zany. Ary na inona no angatainareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo. Amen. Na inona angatainareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo zany. Dikan'izany manomboka androany ianao rehefa mivavaka dia mino fa ny zavatra angatanao dia ho azo. Amen. Zany mahatonga sika rehefa mivavaka dia miteny Jesosy na teny ray mbava fotsiny ene teneninao dia manova ny fiainako. Satria ny tompo zany no ny teniny misy fahefana. Zany mahatonga n'io baiboly io nisy hatramin'ny razambe fa hatramin'izao tsy mety lany hery. Satria tenin'ny tompony ao. Jesosy no miteny ao, tenin'Andriamanitra ny ao. Noho izany misy hery io ary misy fahefana. Ndray andro Jesosy tompo naniraka 70 lahy nandeha sy roa. Rehefa nandefa izy, da nahozy izy dioviny boka. Sy trano marary. Rehefa nandefa izy, dia ny zavatra nisy. Dia niverina avy tany zareo. Falifaly be. Tompo. Manaky anay hozy izy ny devoly nony amin'ny anaranao. Faly izy avy any. Manaky anay ny devoly nony amin'ny anaranao. Dia hozy ny tompo. Aza mifaly raha manaky anareo Satana. Fa mifaly kosa fa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Halleluja. Halleluja. Ny anaran'i Jesosy tompo. Miteny aloka ny vavany. Androany anatin'ny vavaketo androany misy olona itenenan'ny tompo mivantana mihitsy. Halleluja. Misy olona tena tiany Jesosy itenenana mivantana mihitsy. Ary ao anatin'izany esory ao anatin'ny fonao ny alahelo, esory ny ratram-po, esory ny fahatezerana, esory daholo ny karazana korontana rehetra ao anatin'ny fonao. Andao ifamela heloka dia ifankatisika dia ho hitanao zany hoe Andriamanitra mitoetra ato anatisika. Satria mitoetra ao anatisika ny fitiavana. Alalana fa mitoetra ao anatiny Andriamanitra dia manam-pitiavana zany olo zany. Fa mbola sy mijery fitiavana aloha sika fa ny finoana ny jerevantsika. Finoana ny jerevantsika. Raha manam-pinoana ianao androany ka tsy miana any, angatao amin'ny finoana izay tianao fa ho azonao zany. Amen. Angatao amin'ny finoana misy izay tianao. Ataovy tena hoe manam-pinoana ianao mangataka. Ary za milaza fa tsy misy mitondra aretina mody zany eto. Amen. Tsy misy olona mitondra olana mody zany eto. Vita ny adinao rehetra. Ny fahoriana hitanao hatramin'izay tsy ho hitanao intsony mandrakizay fa manana finoana dia tongava aminao araka an'izay nonao. Amen. Manana finoana dia tongava aminao araka an'izay nonao. Afaka ino an'izany ve ianao? Afaka ino an'izany ve ianao? Za dia tena mino ny fitiavan'Andriamanitra. Za mino ny finoana fa Andriamanitra tsy manary n'olo mbo fidiny. Mitantanay foana izy amin'izay rehetra alehako. Na dia efa sapako zao azy fa tokony hitrangamiko ny loza anankiray.
na dia tafiditra ao anatin'ny loza aza Andriamanitra dia mamonjy ny tsy manan-kery amin'izay fotoany. Amen. Mamonjy ny tsy manan-kery amin'izay fotoany izy. Efa fantany fa sotohatra anao ny fahavalonao. Manome hery izy. To dia milasaka avy any ny fanan'Andriamanitra tahaka nataony tamin'ny Samsona. Ary jerevy ny tantaran'ny apôstôly fa rehefa miray fomiraisana mivavaka ireny dia miorooro misy ny trano izay angonany dia mamangy azy ny fanamasina. Isika dia tena iova tanteraka. Aleo tsy manana alahelo amin'izany zany. Avelao any zany. Aleo ny lasa homban'ny lasa. Aleo andeha any ny zavatra tamin'ny maly iny. Fa ianao diovy ny tenanao androany. Diovy ny fonao androany. Diovy ny fanahinao androany. Dia andao isika tena hitady an'Andriamanitra amin'ny fanahy ny fahamarinana. Amin'ny fo madio. Dia ho hitanao zany hoe anana finoana tsy mihanana zany mihitsy. Fa zay rehetra angatanao amin'ny finoana tsy mihanana dia ho azonao zany. Tsiko ianao zany mba hirehetra tsara. Amen. Sarovy sara. Sy ato am-piangonana ihany anao mody miredredra fa tena mireheta mihitsy. Tena mireheta mihitsy. Ao anatin'ny fianona torotena anao dia efa mamela heloka hoe za mamela ny heloka ny anina tompo a. Ary rotony natoroteny zay efa mamela ny heloka ny anina. Ninona nataony iny dia efa avelako ny helony. Fitiavana ny lehibe indrindra fa mbola hijirantsika zany fa finoana aloha eto. Manana hery ny tenin'Andriamanitra. Misy fahefana ny tenin' Jesosy. Mihoatra lavitra ny fahefana izay ananany olona eto ambonin'ny tany. Zany fahefana amin'ny tenin' Jesosy zany. Maniraka ny teniny izy. Ndana taio in'olona izy izy. Mamoaka teny fotsiny izy. Dia lasa lay teny andeha hitady anao. Hitady ny tokantranonao. Dia tonga aminao izy dia manatitra fitahina izy. Manatra fanambirana izy. Manatra fifaliana izy. Manatra fahendrena izy. Manatra fahafinaretana izy. Ary rehefa vita n'izany zay izy vao miverina amin'ny tompo hoe vitako izay nanirano anahy. Halleluja. Ianao ve mahasapo hoe tianao Jesosy? Ianao ve mahasapo hoe tianao izy? Aza mihanahana intsony fa efa ela izy ny tianao. Amen. Noho izany tsy mila finoana mihanahana intsony fa finoana mangataka zavatra tonga dia amin'ny finoana. Za tompo mila an'izao. Fa alohan'izay aloha anatin'ny tenin'Andriamanitra raiso sara ny tenin'Andriamanitra. Tsy mampaninona mihitsy na dia hitomany azy anao amela ny heloka ny olona izay nananao alahelo. Fa ny tsy ambarateloko dia zay. Mandinika isan'andro Jesosy azao indray iny e. Nefa sy tiako tehirizana fako ato anatin'ny foko. Sy te hitahiry alahelo fa andeha ho tsiaviko ihany ny fahavaloko. Andeha ho tsiaviko ihany ny fahavaloko. Andeha ho tsiaviko ihany izy satria sy tiana. Tiako izy satria manenjika anahy izy. Sy ianao rasy azy zany fa mbola isy ny fitsarana farany. Dia zany no antenaiko. Nefa tompo raha izy koa fitsarana farany, le fahavaloko ireny aza omeloina. Fa mety tsy fananiny manenjika anahy fa noho ny tsy fahalalana fotsiny. Ianao ve afaka mela ny heloka ny olona izay nanao alahelo? Le olona manenjika anao tena sy tianao iny mihitsy. Ny finoana. Finoana ao ny tenin'Andriamanitra. Sarovy. Ndondray isika izery tenin'Andriamanitra hafa. Any amin'ny asan'ny apôstôly indray izy rehevantsika. Ataontsika hoe asan'ny apôstôly toko 7. Anjiny ny 9. Dia mivaky toy izao asan'ny apôstôly toko 7 amin'ny anjiny 9. Anaran'i Jesosy tompo. Ary ny anarany no nampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo io noho ny finoana ny anarany. Eny ny finoana izay azo amin'ny alalany na azahoana izao fanasitrana tsara eto masonareo rehetra izao. Amen. Dia ho vakiako manomboka amin'ny anjiny voalohany. Ny nasitrana ny Petera ilay lehilahy malemy tongotra sy ny toroteny nataony tamin'ny olona. Ary Petera sy Jona niakatra eo ankianjany tempolry tamin'ny ora 7 fitaom-pivavahana. Ary nisy nitondra lehilahy malemy tongotra hatrany ankibon-dreniny izay napetra ny isan'andro teo anoloany vavadin'ny tempoly ilay atao hoe hitsara endrika.
mangataka fiantrana amin'izay niditra teo ankianjany tempoly ary no nahitany Petera sy Jona efa hiditra eo ankianjany tempoly izy dia nangataka mba omena fiantrana. Ary Petera sy Jona nibanjina azy ka nanao hoe mijery anay dia nibanjina azy roa lahy tsara izy fa nanantena azo zavatra taminy. Fa hoy Petera tsy manana vola fotsy na volamena aho fa izay ananako no omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Ary noraisiny tamin'ny tanany ankavanana raha lehilahy ka natsangany dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny. Ary niasambosambotra izy ka nijoro dia nitsangasangana ary niara-niditra taminy eo ankianjany tempoly nitsangasangana sy niasambosambotra sady nidena an'Andriamanitra. Ary ny vahoaka rehetra nahita azy misangasangana sy midena an'Andriamanitra ary fantany tsara fa io ilay nipetraka teo amin'ny vavadiny tsara endrika teo amin'ny tempoly mba hiantrano dia gaga sady talanjona ny olona noho izay tonga tamin'ny lehilahy. Ary raha niazon'ny Petera sy Jona izy dia niara-nirohatra ny olona rehetra eo amin'izy telo lahy teo amin'ny fialofana izay atao hoe fialofan'ny Solomona ka talanjona teo. Ary Petera noho ny nahita dia namaly ny vahoaka hoe ry lehilahy Israely, nahoana no talanjona mijery an'izany talanjona amin'izany ianareo ary nahoana no manjinika anay ianareo toa herinay na fahamasinanay no nanaovanay azy ho afa mandeha. Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba Andriamanitry ny razantsika nanome voninahitra an' Jesosy mpanompony izay natolotrareo sy nolavonareo teo anatrehan'ny Pilato rehefa nokasaina alefa. Fa ianareo kosa nanda ilay masina sy marina ary mpamonoolona nangatay ianareo alefa ho anareo fa ny tompony aina kosa novonoinareo fa izy natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ary vavolombelona izany izahay. Ary ny anarany nampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo noho ny finoana ny anarany. Eny, ny finoana izay azo amin'ny alalany nahazahoana izao fanasitrana tsara eto imasonareo rehetra izao. Ary ankehitriny rahalahy fantatro fa tamin'ny tsy fahalalana nanaovanareo izany tahaka ny mpanapaka anareo koa fa izany nahatanterahan'ny tenin'Andriamanitra sy ny zavatra nampilazainy ny mpaminany rehetra raha teo fa hiaretany Kristiny koa mibebay anareo ka miverena aminona ny fahotanareo mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo ary mba anirahany Kristiny voatendry ho anareo dia Jesosy ilay tsy maintsy ho raisy ny lanitra mandra-piavy ny andro fampodiana ny zavatra rehetra izay nampilazain'Andriamanitra ny mpaminany masina hatramin'ny voalohany indrindra. Fa Mosesy nilaza hoe mpaminany no asangany Jehovah Andriamanitra ho anareo avy amin'ny raha lainareo tahakay izy no henonareo amin'izay rehetra holazainy aminareo ary izay rehetra tsy haino izany mpaminany izany dia ho aringana tsy eo amin'ny olona. Ary ny mpaminany rehetra koa hatramin'ny Samuel sy izay manarakaraka na iza dia niteny dia nanambara izao andro zao. Ianareo ny zanaky ny mpaminany sy ny fanekena ataon'Andriamanitra tamin'ny razanareo raha hoy izy tamin'ny Abrahama. Ary amin'ny taranakao no hitahina ny firenena rehetra ambony tany. Andriamanitra rehefa nanangana ny mpanompony dia naniraka azy ho aminareo voalohany mitahy anareo amin'ny fialanareo rehetra amin'ny faharasiana isam-batan'olona. Amen. Alleluia. Ahoana sara no lazainy teo amin'ny anjininy fahaenina ambin'ny folo vakiantsika. Ary ny anarany nampatanjaka io lehilahy hitanareo sy fantatrareo noho ny finoana ny anarany. Eny, ny finoana izay azo amin'ny alalany no nahazahoana izao fanasitranana tsara eto masonareo rehetra zao. Amen. Inona moa zany ny olana ny tsy lehilahy mipetraka eo am-bavadiny sara endrika ity? Malemy izy nandrany 4 taona izy zany teo. 40 taona io lehilahy io tsy mbola nisangana hatrany ankibondreny. Dia isaky ny tonga amin'ny fotoam-bavaka ohatr'izao dia atao eo am-bavadiny sara endrika izy mba angataka. Ny apôstôly ny fananam-pinoana ny tompo efa sy teo intsony
tahaka ny amsika zao fa inona no velomany ny finoana ny oloko marina ny olona marina dia velona amin'ny finoana ny olona rehetra zay miditra eo mivavadiny tempoly dia angatany tsy lehilahy tsy fiantrana dia manome fa rehefa tonga teo Jaona sy Petera dia nangataka izy mba home moa ngataka fiantrana dia hoy Petera jere anay dia nibanjina azy tsara raha lehilahy satria nanantena azo fiantrana avy any aminy rehefa nibanjina azy raha lehilahy dia niraisiny tamin'ny tanana niraisiny Petera tamin'ny tanana izy Jaona dia nilaza izy manao hoe zasy manana volafotsy na volamena omeko anao fa izay ananako omeko anao amin'ny anarany Jesosy Kristy avy a Nazareta tsangatsangana niaraka tamin'izany tonga dia nisangana raha lehilahy ary tonga dia niasamisamotra izy nideran'Andriamanitra gaga daholo ny olona rehetra fa manahoana azy ny olona manana finoana ny Jesosy ny olona tena manana finoana ny Jesosy dia sy zavatra kely zany mihitsy no asehony Jesosy azy ary Andriamanitra matetika eo masony olona mihitsy izy manampy anao manandratra anao dia any amin'ny fototra n'ilay olana mihitsy any tonga dia tapahan'ilay loharano nalemy io lehilahy io tsy afaka nandeha petraka fotsiny izy eo mbavadiny sara endrika fa ny zavatra nisy nalemy izy tsy vola siarena akory nomeny rehefa hitan'ny Petera fa nanam-pinoana raha lehilahy dia hoy izy tsy manana vola fotsiny na volamena omenanao fa zay ananako omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta mitsangasangana tonga dia nisamisamotra be izy gaga daholo ny olona rehetra mosy io valy eo teo ambavadiny sara endrika vao teo io nangataka tamiko dia nomeko tsy izy ve io ozy izy Petera izy misy io fa ilay Jesosy Kristy masin'Andriamanitra zay nisy hoe zanak'Andriamanitra na Kristy vaositra ilay nombona retany azo fijaliana iny nitsangana tamin'ny maty dia ny anarany nananganantsy lehilahy ty tamin'ny malemy iza ny te hita ny voninatr'Andriamanitra eto amin'ny tsy androany ity iza ny te hita voninatr'Andriamanitra zay ihany koa milaza aminao tsy manana vola fotsy na volamena omenanao fa zay ananako omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta misangana daholo ny ara-pana rehetra misangana daholo zay matimaty rehetra eo amin'ny fiainanao ary ho ambin'Andriamanitra ny ianao amin'izay rehetra leno rehetra amen halleluja manana fitiavan'Andriamanitra aoka ianao tena hijoro tsara amin'ny tenin'Andriamanitra aoka ianao tena hijoro tsara amin'ny tenin'Andriamanitra tsy manana volafotsy na volamena izy aiza moa nanana apôstôly volamena sy volafotsy zany fa ina ny nanany Jesosy ny ao anatiny zany noho ny zarainy dia ny finoany nentiny nasitrana moa ny anana va izy tsy ny anana izy fa mibanjina anay ozy izy jery sara raha lehilahy fa nanantena azo kanjo tenin'Andriamanitra no nomeny ary gaga daholo ny olona dia ozy izy inona ny magaga anareo amin'izao iny Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra iny ane le nombona rehetra amin'ny azo-jalena iny izay izao nahita nisangana tamatsy ary tamin'ny anarany nananganana ny lehilahy io tamin'izao fahalemena izao noho izany afaka manangana anao amin'ny fahalemenao rehetra izy raha misy fahalemena tena sy resinao mihitsy androany Andriamanitra afaka manasitranao anatin'izay afaka manavaka anao izy minoany Jesosy tompo dia vonjenana sy ny ankonanao halleluja halleluja apôstôly miteny dia tanteraka zay lazainy ahoana zany no miteny tsy ho tanteraka zay teneniko ahoana ianao no angataka tsy ho tanteraka zay angatahanao fa ataovy amin'ny finoana tsy mianahany halleluja ao tsara velo ianao tenenina manao raha ao tsara ianao anontany misy izy ao tsara venao aloha misy hery ny tenin'Andriamanitra efa nodiniko io ary isaky ny tena hoe babo ny foko babo na fitiavana dia iraiko foana ilay tsy nifanahiko iny dia hoe niasambarako raha io ianao ohatra ny hitako ny tompo sy ny mpianatra miresaka ohatr'izao dia milaza misy ny mpianatra hoe tompo niasambarako raha io ianao manome fitiavana tena afatahotra misy ny foko satria tsy ahy ianao ohatra ny tantara tena
tena mandona fo ny arahany tompo tamin'ny mpianany dia ohatra ny hitako zareo miraniny ireny hoe niasa ambarako tompo raha eo ianao manome fitiavana. Halleluja. Afatahotra mihitsy ny foko satria tsy hay ianao. Sady mifantoka amin'ny fitiavanao ny tompo ihany ianao mamela heloka tsikelikely ao anatin'ny fonao manadio fo. Matthieu toko 7. Matthieu toko 7 amin'ny anjininy 7:20. Matthieu toko 7 manomboka ny anjininy 7:20 toy izao no vaky ny soramandry amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Nanasitrana Jesosy ilay vehivavy marary 12 taona sy nanangana ny zanaka vaviny Jairo tamin'ny maty. Anjininy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola nilaza izany taminy izy, indro tonga ny mpanapaka anankiray dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe maty ankehitriny izao ny zanako vavy. Andere mametrany tananao aminy dia ho velona izy. Dia nisangana nanaraka azy Jesosy mba mpianana. Ary indro nisy vehivavy anankiray izay efa narary 12 taona nankehivony nanendry ny somotra viavin-dambany. Fa hoy izy anankampo na dia ny lambany ihany aza no voatendriko dia ho sitranao. Ary Jesosy nihodina ka nahita azy dia nanao hoe matokiry zanako vavy, fa ny finoanao no efa nasitrana anao. Dia sitrana ilay vehivavy tamin'izany ora izay. Ary Jesosy no niditra tao antranon'ilay mpanapaka ka nahita mpisoka sodina sy nivoaka mitabataba dia nanao hoe mivoa fa tsy maty razavavy fa matory. Dia nome azy fatratra ny olona. Ary no nefa navoaka ny olona dia niditra Jesosy ka nandray ny tanan'ny razavavy dia nisangana izy. Ary nilaza n'izany dia niely tamin'izany tany rehetra izany. Amen. Eto zao dia misy ambaran'ny Baiboly mihitsy fa olona maty zanaka Jairo mpanapaka sinagoga. Maty ny zanany vavy 12 taona vavy tokana io. Fa inona ny ataony tsy lehilahy ty? Tsy misy vahaolana. Isika ho zany mbola olombelona eto ambony tany tsy ahita vahaolana zany raha tsy ao amin'Andriamanitra, raha tsy ao amin'i Jesosy irery ihany. Ity lehilahy ty rehefa maty ny zanany dia nankany amin'ny tompo izy, maty voazao ny zanako vavy, andao raha ianao andehany aminay ametra tanana aminy dia ho velona izy. Nanana finoana lehilahy sa tsy nanana finoana? Nanana finoana izy hoe ao amin'ny zanak'Andriamanitra eo ka misy hery tsy hay tohaina mihitsy, fa na ny teniny fosiny aza dia misy hery. Eny an-dalana nankany amin'ny Jairo izy dia nisy vehivavy nisidra 12 taona. Fantany tsara fa maloto izy, fa hoy izy tia na nisomotra viavin-dambany tompo fotsiny aza voakasiko dia sitrana. Dia lasa izy be dia be ny olona nanaraka an' Jesosy fa nisisika ity vehivavy ity. Vehivavy nisidra 12 taona. Sy sa nikasika ny tompo izy satria maloto izy, fa nisomotra viavin-dambany ihany nikasihany kely. Mino izy fa tsy ny tena ny tompo ihany, fa na ny akanjo anaovany ihany koa aza dia misy hery zany ary afaka hokasiny. Izay tena hitondra fanasitranana mihitsy ho an'izay mino. Nisidra 12 taona.
efa nandany fananany rehetra tany amin'ny mpanao ody izy, efa nataony daholo ny zavatra rehetra, lany ny fananany tsy nahita vahaolana. Fa vao naheno ny tompo izy hoe mandalo ny tompo eny amin'ny lalana, niazakazaka raha vehivavy hoe tapitra androany ny fahalotona, tapitra androany ny aretina zay mahazo ana, tapitra androany ny fahoriko. Fa tsy maintsy ikasika an Jesosy tompo ninina lazainy, ninina lazainy mpanaraka sisy raharaiko an'izany fa ny fantatro rehefa makasika na nysomotra aviavindamany fosiny aza dia ho sitrana androany. Kasia ny somotra aviavindamany tompo dia nitodika ny tompo jery azy, nisy nikasikay teo satria nisy hery ny voaka avy tato anatiko. Amen. Ahoana ny tsy hinonan Jesosy tompo? Misy karazany maro zavatra naratsika teo. Voalohany dia ilay lehilahy kapiteny, nino ny tenin'ny tompo izy fa mahery lavitra noho ny miaramila ny fahefanana ny tompo, ny fahefany teniny. Za zany mino amin'ny tsy androany ity fa maro amintsika eto tena nehoany Jesosy tompo ny voninahiny. Fa zao ny angatahako aminao, mamela ny elikola zay nanao alahelo, jiovo ny fonao, tsy avy sara ny vadinao, tsy avy ny zanakao, ny ankizy tsy avy ny ray aman-dreny. Fa na manahoana ny reninao, io ny teraka anao. Apetrao anatin'ny fonao ny fitiavany, ny finoana. Ianao ve mino fa afaka hanovan'ny fiainanao Jesosy tompo androany? Izany teniny zany eny tsy hiverina fotsiny e. Raha sy mahatanteraka zay rehetra nanirahany azy aminao. Amen. Serevantsika ndray. Eo ambany eo ny anjiny fa 7 dia milaza ny nampahiratany Jesosy ny jamba roa lahy. Ary no niala teo Jesosy dia nisy jamba roa lahy nanaraka azy, sady niansoanso hoe mamindra-fo aminary zanak Davida o. Ary rehefa niditra tao an-trano izy dia nanatona azy ireo jamba. Ary hoy Jesosy taminy, mino va ianareo fa mahay manao izany aho. Ary hoy izy taminy, eny tompoko, dia nanendriny ny masony izy ka nanao hoe tongava aminareo araka ny finoanareo. Dia nahiratra ny masony. Ary Jesosy namepetra azy mafy ka nanao hoe tandre mba tsy ho fantatry ny olona izao. Kanjo no niala teo izy roa lahy dia nampiely ny lazany tamin'izany tany rehetra izany. Amen. Tonga aminao ihany koa ny afatra. Ianao zao manana olana tonga eto, misy zavatra tianao atongavana mihitsy eo amin'ny fiainanao. Manontany anao satria eto misy jamba roa lahy. Dia nandeha izy nanaraka ny tompo dia niansoanso izy hoe zay jamba, tompo zanak Davida mamindra-fo aminay. Dia inona ny angatanareo? Mba hampahiratra ny masony. Dia hoy ny tompo, mino ve ianareo fa mahay manao an'izany ah? Dia hoy izy roa lahy, mino izahay fa mahay mampahiratra ny masonay ianao. Satria fantany tsara ny herin'ny tenin'Andriamanitra ry havana, fantany tsara ny fahefana zay mifono ao anatin'ny tena aloka ny vavan'i Jesosy. Nanontany ny tompo tsara izy, mino ve ianareo fa mahay manao an'izany a, mahay mampahiratra an'izany jamba zany? Dia hoana navalon'izy roa lahy, mino izahay fa hainao zany. Ry havana, olona jambany no ny tenen'izany e. Ianao mahiratra mavaky baiboly, ahoana ny tsinonao fa anio ihany dia iova ny tontolom-piainanao rehetra. Ny olona jamba sy mahita aza mino izy fa hainy Jesosy manova ny fiainana. Ianao mahiratra tsara, mahay mamaky baiboly, manana sofina mandray, afaka mino ve ianao fa hainy Jesosy manova ny fiainanao manomboka amin'ny androany ity. Isany mino an'izany fa tanteraka eto izany androany. Isany mino an'izany fa tanteraka eto izany. Maniry no ampiasain'Andriamanitra anao. Ianao ve mino fa hainy Jesosy mampiasa anao? Ianao ve mino fa hainy Jesosy manasitra ny aretinao? Ianao ve mino hainy Jesosy ny mitanao? Ianao ve mino hainy mandamina ny tokantranonao? Ianao ve mino fa hainy mandamina ny asanao? Ampahita fitianao izy. Mino an'izany ve ianao? Tongava aminao araka an'izay nonao. Haleluya. Haleluya. Olona jamba teto no nino.
nefa izy jamba nanaraka an' Jesosy izy jamba roa lahy tsy mahita ninina fa mazina ny masony fa voeniny fa Jesosy zany mandalo zany ny ansoanso izy Jesosy zanak Davida mamindrafo aminay efa niditra ao an-trano zao Jesosy mbola narahany tonga dia narahany fotsiny jiny hoe jamba manaraka ny tompo miraparapa sy trano zahay jamba izy amin'io tena anontaniany tompo tsara ianareo jamba reo lahy reto mino ve ianareo fa mahay an'izany aho dia hoy izy roa lahy mino izahay fa hainao no mampahiratra ny masonay riavana nanontaniany tompo izy mino ve ianao amin'izao fotoana zao nanontaniany Jesosy mino ve ianao fa androany dia hosorony ianao dia ho lazam-panompon'Andriamanitra ho ampiasain'Andriamanitra ho tonga aminao izay rehetra ireny fonao izany mino an'izany tanteraka eto izany androany mino ve ianao fa Jesosy mahay mampiasa anao mino ve ianao fa Jesosy anomeranao fanaomana sitrana hitahinao izy ampahitafitianao izy anao aminao fagagana izy mino fa fiainan'olona rehetra izay tonga eto androany tena isy olona ampiasain'Andriamanitra eto isy fiainana iva be dia be eto isy olona ampiasain'Andriamanitra ho lasa lavitra ahitafity amin'izay rehetra lenao ihany ianao ampony fahorianao zay raha minana fahin' Jesosy zany amen tanteraka eto zany androany isy olona be dia be tahin'Andriamanitra isy olona be dia be ampiasain'Andriamanitra manomboka androany dia ho tanteraka zany halleluja 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 ilaina ny finoana nanao aza manaiky resiny jamba roa lahy teoneo ihany izy dia nahiratra tonga avy aminao ny sapain'ny tompo toetra mihitsy ianareo ve mino fa mahay an'izany a mampahiratra ny jamba zany hoy izy tamin'ny tompo ny sapany finoany tonga avy aminao araka n'izay nonao azy dia inona ny zavatra an'izy niala tamin'ny masony sahala mikira ny azan-drano nahiratra izy mikipo ny masony sokatra avy any tonga dia nahiratra fifaliana sy misaotra zany androany ny tompo misapany finoanao ianao ve mino fa mahay manasitranao izy mahay mitahy anao izy mahay manafaka trosanao izy mahay manomena fandrasitranana mahay mampiasa anao izy mahay manomena zavatra retranao inonao ve zany tonga avy aminao araka an'izay inonao halleluja halleluja tonga avy aminao araka an'izay inonao zany zany lazay koa misy olona tena ampiasain'Andriamanitra eto misy olona ndray ery eto tena na Jesosy mivatana mihitsy halleluja inonao ve zany moa ny finoanao va mihoatra ny jamba roa lahy lazany tompo hoe ianao ve mino fa mahay an'izany aho ahoana ny navalo mino a fa ianao mampahiratra anahy dia hoy ny tompo sy nila fametra ny tanany fa nyteneniny fotsiny tonga avy aminao araka an'izay inonao ny zana ny finoany kipy izy tonga dia nahiratra ny masony kory sara zay ka zay fa mino io dia nanino sokatra ny masony halleluja ary anao amin'ity androany ty ina ny zavatra inonao mino ve anao fa mahay manovafy aminao Jesosy mino an'izany ve anao tena mino ve anao halleluja mino an'izany ve anao tonga avy aminao araka an'izay inonao 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 any amin'ny amaretrany tonga avy aminao araka an'izay inonao halleluja halleluja sara besika sapanao vavela ny fananao ny tompo tonga dia misapa zay inonao fotsiny manahoana ny finoanao za aloha tena mino mihitsy fa izy zavatra lehibe tony tompo amin'ny fiainako amen sisy manaiky resiny jamba zany eto halleluja sisy manaiky resiny jamba zany eto na manahoana tsy misy resiny jamba zany eto ao amin'i Jesosy ny arena mbola vao mianga izy zao raha avion zany dia efa nomboka miala tany izy zao anidiny izy io manao an'io entiny finoamaniditsidiny ianao androany sisy zavatra tsy azonao avy amin'Andriamanitra zany amen ao amin'ny Matthieu ihany 5:12
amin'ny anjininy fa 20. Hovakinsika amin'ny anjininy fa 220 Matthieu toko fa 5 anjininy fa 220. Zao ny voalaza nanasitrana Jesosy ny zanaka vavon'ilay vehivavy Kananita. Anjininy fa 220 anjininy fa 220 Matthieu toko fa 5 anjininy fa 220. Hovakina aminaran'i Jesosy Tompo ny nasitrana Jesosy ny zanaka vavon'ilay vehivavy Kananita. Amin'ny anaran'i Jesosy dia niala teo Jesosy ka nankany amin'ny faritany Tiro sy Sidôna. Ary indro nisy vehivavy Kananita anankiray nivoaka avy tamin'izany tany izany ka niantso nanao hoe mamondrafo amiko tompoko zanaka Davida ny zanako vavy ampahoriany deony loatra. Fa izy sy namaly teny azy dia nanantona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe roa io fa miantso mafy ataoriana antsika. Ary izy namaly ka nanao hoe tsy nirainao fa tsy amin'ny ondro very mitaranak'Israely. Fa nanatona ihany raha vehivavy jenenkoka teo anatrehany ka nanao hoe tompoko vonjeo aho. Fa izy namaly ka nanao hoe tsy mety raha maka ny mofonjazaka manipy azy ho amin'ny amboakely. Fa hoy raha vehivavy marina izany tompoko fa nadiany amboakely azy mba mihinana zay sombosombo ny latsaka avy amin'ny latabatry ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy lehibe ny finonao tonga avy aminao araka an'izay rinao dia sitrana ny zanany vavy tamin'izany ora izany. Amen. Hitindray ny finoana na dia ilikilika ny namanao azy ianao tsoro foana. Tsy vehivavy Kananita ity nanana zanaka vavy narary tany an-trano. Rehefa narary tany an-trano nampahoriany demony loatra ny zanany vavy dia napetrany tany an-trano tsy misy vahaolana intsony. Rehefa nandeha ny fotoana dia ny zavatra nitranga dia tahaka izao. Na eny tsy vehivavy Kananita ity fa mandalo ny tompo dia narahana dia niantso avy tatsiarina izy tompo zanaka Davida mamondrafo amiko fa ny zanako vavy ampahoriany demony loatra. Aiza ny zanany vavy amin'izany? Any an-tranony fa izy manaraka ny tompo. Inao ihany koa eto ianao fa mety manana olana ara-tokantrano. Eto foana ianao dia afaka mamana izany olana izany. Amen. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy irery ihany no ahafahanao manao an'izany. Eno sara ny toroteny ny tenin'Andriamanitra fa idonany aminao any. Dia avery fa tonga any aminao dia tonga dia miazakazaka mankany amin'ny tokantranonao. Dia tsy miverina izy raha sy matanteraka izay nampanirany Jesosy Tompo azy. Halleluja. Dia zao ny zavatra lazaiko aminao. Lazainy apôstôly roa io manailingelina atseorina ansika mitabataba. Dia mbola niantso any raha vehivavy dia hoy ny tompo tsy nirana raha sy amin'ny ondro very amin'ny zanak'Israely fa tsy nanaiky raha vehivavy. Mbola nangataka ihany. Dia hoy izy ny tompo tsy mety raha maka mofonjaza omenany amboakely. Eny tompoko fantatro izany. Manaiky an'izany fa na dia ny amboakely ine mpisimposimpona avy amin'izay milasaka avy amin'ny latabatra ny tompony. Dikan'izany i Petera nanana toerana ambony teo akaikin'i Jesosy sy tiany misy ny tompo elingeleniny. Ity anefany tiany ihany koa mbola voaiova fo manana olana. Ny zanany any an-trano zanany vavy ampahoriany demony loatra. Mila fanasitranana izy. Ary tsy vehivavy ty sy nitaona ny tompo andao andeha any an-tranoko. Fa mila ny tompo miteny fotsiny. Dia ny herin'ny tenin'ny tompo tonga ao aminy hen'ny sofiny dia inony dia mipaka anatin'ny tokantrano any dia sitrana zavavy dia miverina amin'ny tompo ihany koa ny teniny avy eo. Dia hosapany tompo hoe nasitrana olona tany ambadika tany izy. Ianao ihany koa ny tenin'Andriamanitra eto raiso. Dia mandeha any amin'ny tokantrano any mamaha olana dia miverina any amin'ny tompo ihany satria tsy afaka hiverina amin'ny tompo ny teniny androany raha sy mahatanteraka izay rehetra nanirany azy. Halleluja. Sy nanaiky raha vehivavy tompo zanako vavy ampahoriany demony loatra. Na dia teo azy Petera nanilikilika ianao ihany koa ny finoanao manomboka zao. Ninona zavatra manafitoana anao atao anatin'ny fiangonana ataovy sy mampihemitra anao izany. Vao maika anao miroso, vao maika miazakazaka, vao maika anao manao ny asan'Andriamanitra satria Jesosy no ny asonao tonga amin'ity toerana ity. Rehefa nansony anao sy nansony sotro zao fotsiny fa misy zavatra hovana be dia be eo amin'ny fiainanao.
Halleluja. Tsy nanaiky vehivavy tsy natositosika, tsy nianony, tsy nanaiky izy. Tsy mety ozy izy ny tompo. Raha maka ny nofonjaza, omena ny amboa-kely. Marina zany tompoko. Fa na ny amboa-kely iny e, simposimpona zay lasaka avy natabatra ny tompony e. Ka ao aminao, na de kely fotsiny aza, na de zay milasadasaka fotsiny. Na ny teninao zay milasadasaka fotsiny de samboriko. Samboriko amin'ny finoana, de raisiko amin'ny finoana, de afaka nasitranina ilay zanako vavy. Vao miteny fotsiny tompo tonga de misy mifandromaka ny teniny. De hoe Jesosy taminy, raha vehivavy, lehibe ny finoanao, tongava aminao araka an'izay ireny fonao. Tonga tany an-trano raha vehivavy, sitrina tanteraka ny zanany. Halleluja. Iza ny mino eto androany. Fa zany ten'Andriamanitra zany tonga aminao. Ary rehefa tonga any aminao zany, tonga any amin'ny tokantranonao, mandamina ny zavatra rehetrarehetra, de miverina any amin'ny tompo ihany. Mino an'izany ve ianao? Tena mino an'izany ve ianao? Mino ve nefa fampiasan'Andriamanitra androany? Ny finoanao ve mihoatra ny finoany jambaroalahy. Zay nanontaniany Jesosy hoe fantatrao ve fa afaka manao an'izany a? Mino ve ianao fa haiko zany mampahiratra ny jambo zany? Nizaniza mikatona masipana, mahiratra anao manomboka androany. Halleluja. Ny finoanao ny mahavonjy anao. Tongava aminao araka an'izay inonao, zay rehetra iriny fonao rehetra. Amen. Amen. Halleluja. Ndao ary, mbola hijery teny ihany sika. Eo amin'ny Matthieu ihany 12 a. Mbola finoana ihany zany. Rehefa sika ao amin'ny lioko a. Toko 12. Lioka toko 12. Anjininy fa raika amby 30. Lioka toko 12 anjininy fa raika amby 30. Hovakina ny teny naran'i Jesosy tompo. Ary hoy ny tompo, ry Simona, indro Satana efa nifofo, mitady anareo koroina toy ny vary. Nefa izaho nangataka ao anao, mba tsy ho levona ny finoanao. Ary efa mibebaka ianao dia ampaherezo ny rahalanao. Ary hoy izy tamin'ny tompoko, vonona anaraka anao aho, na ho an-tranomaizina na ho any amin'ny fahafatesana azy. Amen. Ny tompo teto dia niteny tamin'i Petera. Ry Simona, indro Satana efa nifofo mitady anareo koroina toy ny vary. Nefa izaho nangataka ho anao, mba tsy ho levona ny finoanao. Ary efa mibebaka ianao dia ampaherezo ny rahalahinao. Amen. Inona zany nangatahany tompo ho an'ny Petera teo anatren'Andriamanitra ray? Ny finoany mba tsy ho levona. Tsy nangataka izy raha eo tao mpanan-karena be Simona Petera. Tsy nangataka izy raha eo ataovy an'izao izy. Tsia. Fantatro izy fa Satana mitady anareo koroina toy ny vary. Zary Simona mangataka ao anatren'Andriamanitra ray mba tsy ho levona ny finoanao, ary raha mibebaka anao dia ampaherezo ny rahalahinao. Dikan'izany mavesa-danja zany fananana finoana. Fa raha tsy avy amin'ny finoana, tsy misy ninina azo atao, tsy misy ninina azahoana sitraka avy amin'Andriamanitra raha tsy avy amin'ny finoana. Noho izany mila manana finoana ianao manomboka androany. Ary ny finoanao nizaniza manilikilika anao atao am-piangonana, mijoro foana ianao. Misy natao fizahan-toetra fa mijoro foana ianao.
fa zao kosa mamelany eloka ny olona zay nanao alahelo. Amen. Aleo ny fonao tena ho feno finoana, havela ho any daholo ny zavatra rehetra. Azosika tsara ve? Sy nangataka izy atao mpanankarena be manko Petera. Atao mpametra tanana izy dia zany fahefana zany. Fa hoy izy, ry Simona, indrotra tany. Mitady anareo koroina toy ny vary. Fa zany nangataka ho anao Petera, mba solevina ny finoanao. Inona zany no nentin'ny tompo nangatany teo anatrany Andriamanitra ray? Ny finoana. Tandremo fa ny finoana mora levina. Rehefa miredretra eto ianao dia tafotoana anatin'ny taksi be any dia levina ny finoana. Fa hoy aminao, azony hatramin'ny farany ny finoanao, aza vela ho levina zany. Zay vavaka ho anao any an'hevitra mba tsy ho levina ny finoanao. Hijoro hatramin'ny farany ianao, mandra-piavin'i Jesosy Tompo eny amin'ny raha ho lanitra. Halleluja. Ahoana indray ary ny fanantenana. Samy hafa mihitsy ny finoana sy ny fanantenana. Ny fanantenana dia zao. Hafa ny zavatra inonao tonga aminao. Fa ianao manana fanantenana ianao amin'izao. Zany hoe ny finoana dia ampiasainao ny fiainana andavanandro. Fa ny fanantenana dia zavatra tokana mitoetra ao anatinao hoe indray andro any ianao dia andovana izany fiainana mandrakizay zany. Manana fanantenana ianao fa ho any an-danitra. Manana fanantenana ianao fa sy ho toy izao foana ny fiainanao mandrakizay. Fa mbola ho avy ny fotoana izay hanovan'Andriamanitra ny tantaram-piainanao. Manana fanantenana ianao fa mbola hiova ny fiainanao. Ny finoana dia miara-miasa amin'ny fanantenana. Manantena foana ianao fa tsy ohatra izao foana ny fiainanao rahatrizay. Fa tsy maintsy mbola hiova foana ny fiainanao. Na mana ahoana ny fari-piainanao, tsy maintsy mbola hiova zany. Satria manana fanantenana ianao ny amin'izay zavatra izay. Amen. Ndao moa ijerevantsika. Ijerevantsika ao amin'ny ohabolana. Ohabolana toko 17. Amin'ny anjininy fa 17. Ohabolana toko 17 amin'ny anjininy fa 17. Iarahantsika mamaky isa 2 amina raha Jesosy Tompo manao hoe fa raha mbola izy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Amen. Ny finoana dia sabatra enti miady. Tenen'ny tompo foana hoe tongava aminao ka zay nonao. Raha ino ianao na mino ianao dia anio iseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Fa ny fanantenana kosa dia zavatra anankiray mitoetra hoe raha mbola izy koa ny farany tsy ho foana ny fanantenanao. Na inona zany zavatra tianao ho tonga aminao, mino ianao fa ho tonga aminao zany. Raha mbola sy tonga androany azy dia manantena ianao fa sy maintsy mbola ho azonao zany. Amen. Ka ny fanantenana ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana. Fa ny fitiavana ny lehibe amin'ireo. Joba indray mijerevantsika. Joba toko 12. Joba toko 12 anjininy fa 17.
Minaran'i Jesosy Tompo. Atoky ianao satria misy fanantenana. Eny hijery manodidina ianao ka andry tsy aminay iay. Amen. Lazainy hoe eny hijery manodidina ianao ka andry tsy manana iay satria atoky ianao fa misy fanantenana. Atoky ianao satria misy fanantenana. Ny fanantenanao zany indray andro any dia mbola ho tsara ny fiainanao. Na izao aza aloha ny zava-misy sy manam-porofo mihitsy hoe hitoetra mandrakizay ohatr'izao foana ny fiainanao. Satria olona manana fanantenana ianao vao ampiasain'Andriamanitra. Amen. Manana fanantenana mihitsy ianao vao ampiasain'Andriamanitra. Dia ndao ihany mijerevantsika. Ao amin'ny Romanina indray verina any amin'ny Romanina isika. Romanina 5 amin'ny anjininy anjininy 5. Tonsika amin'ny anjininy 7. Romanina 5 amin'ny anjininy 7 no makisika azy. Ary sy izany ihany fa aoko sika hifaly amin'ny fahoriana azy satria fantasika fa ny fahoriana mahatonga faharetana. Ary ny faharetana mahatonga fahasaram-panay voazahatoetra. Ary ny fahasaram-panay voazahatoetra mahatonga fanantenana. Ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentina nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Amen. Sika rehefa mangataka hery ny fanahy masina dia ny fanahy masina mametraka fanantenana ao anatsika. Ny fanahy masina no mametraka fanantenana ao anatsika. Dia mananteny ianao fa indray andro any mbola hiova ny fiainanao satria ianao mino ny Jesosy Tompo, mino ny tenin'Andriamanitra, ary izay finoana izay miara-miasa amin'ny fanahy masina mampisy fanantenana ao anatinao. Dia mananteny ianao fa indray andro any dia mbola hifankahitany an-dany sika rehetra izao. Mananteny ianao fa mbola hita andreo namansika izay efa maty teo aloha. Amen. Fifaliana lehibe ho anao zany. Ohatran'ilay vehivavy mpino maty iny izao dia na tena fotsiny dia ho any an-danitra. Ie, tsisy pentina. Andovan'ny lanitra zaho izy. Zasina nazitra anazy tany. Fa ianao na tena an-dalana fotsiny dia fa nofahofatanana hoe zaho mbola sy maintsy midina. Mbola be dia be ny ondry andrasana. Fa ndany ianao randeha dia sofiko rano ianao tongava soa. Sotra besaka hozy izy tamin'ny zavatra rehetra. Dia teneny bebe Amina sy Elizabeth, veloma hono hoe hozy vololon'irina fa ny an-danitra no miona. Tsika an'izany mananteny izy fa hiona amin'ny Elizabeth sy bebe Amina indray andro any any an-danitra. Sika ihany koa manantena fa hiona aminy sika indray andro any. Amen. Manana fanantenana sika fa mbola hiona amin'ireo namansika izay efa lasa teo aloha. Ao amin'ny Romanina 5:12 eo amin'ny Romanina ihany. Anjininy 17. Romanina 5:12 amin'ny anjininy 17. Romanina 5:12 amin'ny anjininy 17 dia mivako toy izao minaran'i Jesosy Tompo. Ary Andriamanitry ny fanantenana. Ary Andriamanitry ny fanantenana ne ameno nareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra
amin'ny finoanareo mba hitomboanareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Amen. Averiko. Ary Andriamanitra ny fanantenanany ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mba hitomboanareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Amen. Ny fanantenana dia azo avy amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina. Fanofinoana tena hafa mihitsy. Fanantenana mitoetra ao anatinao hoe tsy ho tahaka an'izao foana ny fiainanao rehefa nandray ny finoana ianao androany. Fa mbola iova. Mbola iova io fiainanao io fa tsy tahaka an'izao foana. Teneno namanao miova ny fiainako hoe manomboka androany. Mino an'izany tanteraka. Mahafinaritra mijery ny tenin'Andriamanitra. Mazava amintsika ve ny finoana sy ny fanantenana? Ny fanantenana zany omeny fanahy masina anao. Na mbola tsy misy azy eo an-tananao dia mino anao fa ho izy. Ary manantena anao fa izay rehetra angatanao eto dia tsy maintsy ho tonga aminao zany. Jery ny fitiavana indray ary sika. Fa nahoana ny fitiavana lazaina fa lehibe indrindra. Ireto telo reto no mitoetra. Ny finoana, fanantenana, fitiavana. Dia ny fitiavana ho ny lehibe amin'ireo. Fa nahoana ny fitiavana lehibe amin'ireo? Atsy amiko daholo aloha mijery. Misy variana ny velany ihany. Fa nahoana ny fitiavana lehibe? Fa maninona? Ny finoana nefa ahavitana zavatra. Ny fanantenana tena manantena anao ary izay antenanao sy maintsy tonga aminao. Fa nahoana ny fitiavana lazaina fa lehibe? Ndoaro zerevantsika. Ny alehibe ny fitiavana. Any amin'ny tononkirany Solomona ny zerevantsika. Toko faharoa. Tononkirany Solomona toko faharoa amin'ny anjiny ny fahafito. Iarahantsika mamaky amin'anaran'i Jesosy Tompo manao hoe mampianina anareo amin'ny gazela na any amin'ny jeravavy any an-tsaho ry zanaka vavy Jerosalema. Aza manaitra na mamoha ny fitiavana raha tsy efa sitrapony. Amen. Mampianina anareo amin'ny gazela na amin'ny jeravavy any an-tsaho ry zanaka vavy Jerosalema. Aza manaitra na mamoha ny fitiavana raha tsy efa sitrapony. Fa nahoana natoan'izany fitiavana ndo jerevasika ny toko fahavalo. Amin'ny anjininy fahaenina no jerevantsika. Tononkirany Solomona toko fahavalo amin'ny anjininy fahaenina. Dia hovakiro amin'anaran'i Jesosy Tompo. Ataovy toy ny fanomokase eo am-ponao ao. Sy toy ny fanomokase eo an-sandrinao. Fa mahery toy ny fahafatesana ny fitiavana. Masika tahaka ny fianan-tsita ny fahasarom-piaro. Ny lelafiny dia lelafiny dedadeda. Eny lelafiny Jehova. Na dia ny ony maro aza tsy mahavony ny afo ny fitiavana. Ary ny renirano tsy mahapoaka azy. Na dia misy olona manome ny fananany rehetra ao an-trano azy amidy fitiavana dia atao tsinotsinona izy. Amen. Fa nahoana ny fitiavana? Nahoana nylay olona tsy nanankiray miteny atao fanombokase ao am-ponao mihitsy za. Fa na ny ony maro azy tsy mahavony ny afo fitiavana. Eny na ny lelafo na ny renirano azy tsy mahavony ny afo fitiavana. Fa ny fitiavana dia lelafo tena redareda be. Ka nahajoboka anao impito anatin'ny rano azy zany olona. Sarano amin'ny olo-tsiny. Tafasaraka ve izy? Ianao zao tia an Jesosy. Dia ozy ny fianakavianao andao mihitsy hitady renirano be. Entina amin'ny renirano ny kopa izy. Dia ajoboka impito ao. Fa sy maintsy maty ny fitiavana io fa entiny ny rano mandeha ihany. Dia maty ve? Tsy maty. Mahery ny fitiavana. Mahery ny fitiavana. Ary izy dia milaza mihitsy
ataovy toy ny fanombokase eo am-ponao ao fanombokase eo ansandrinao misy olona zao mety hoe mpanao baolina dia tiny ny baolina dia ataony tomboka vasa eny amin'ny vatany mihitsy ny fitiavany azy tsy azo atao zany tomboka vasa zany fa bedin'i Jesosy atao fanombokase eo am-ponao ao toy ny fanombokase eo ansandrinao fa mahery toy ny fahafatesana ny fitiavana marina ve zany masika tahaka ny fiainantsitany fa sarom-piaro rehefa vehivavy zay ny sarom-piaro tena sisihana ny lehilahy ao an-trano rehefa lehilahy sarom-piaro tena sisihana ny vehivavy ao an-trano ny lelafony fitiavana dia lelafony dedadeda eny lelafony Jehova na dia ny ony maro azy tsy mahavony ny afony fitiavana ary ny renirano tsy mahapoaka azy eo zany na dia entina anaty ranomasina azy ianao ka azobozoboka any dia hoe entinozany ranomasina ny fitiavanao mipotra avy any ianao mbola le olo tsinao ihany ny tsinao zay mihitsy tena somaty misy fitiavana na dia misy olona manome ny faninanany rehetra ao an-trano aza midy fitiavana dia ataoko tsinotsinony izy ozy ny olona omenanao ny zavatra rehetra zao daholo omenanao dia omenanao zao dia omenanao zao fa zao kosa aza ty-any Jesosy zany dia hoana ny hevitrao dia entina amin'ny renirano tsy haiko na rano aiza indray tondraranao renirano sisaony sa iza ny renirano be eto dia hoe andao io azoboka amin'ny rano nanosindray ozy izy John entina amin'ny rano be tena azoboka any ianao asitrika any mihitsy potra avy any ianao dia anontaniana mbola vavaka ihany mbola itian'izany Jesosy zany ihany zay ny herin'ny fitiavana na ny ony maro aza sy mahapoaka azy hoe entina amoron-dranomasina anao dia alasaka ao dia hoe entiny onzan-dranomasina mankany ny fitiavana vao mainka io mirehitra ary arakaraka ny anakanana anao vao mainka miredaredy io fitiavana io amen tsy misy masakana an'izany fitiavana zany mihitsy zany ny afatra n'ilay vehivavy Solemita za mampianina anareo zanaka vavy Jerosalema za mamona manaitra ny fitiavana lasa efa sitrapony fa io rehefa taitra avy eo io sy voasakana inona marina ary tsy ambaratelo ny fitiavana fa maninona ary izy mahery be na omena vola be aza ny olona dia entoany ny volanao manome ny fananany rehetra ao an-trano dia entoany misy aza ny olona sakana ny vadiny sy hivavaka nisaraka sika zay tsinao na Jesosynao zany na za mangalatra izy mivavaka dia anontaniana avy any ahoana ny hevitra dia ozy izy mbola Jesosy ihany ny tiako amen dia ora lehilahy alay vary fanana zay tsinao dia ozy entoany so dia anakarena ny ray andro dia lazainao fa avy taminao no nampanan-karena fa rehefa misaraka dia misaraka fa zao tiavo ny vadinao satria izy ny tsinao tiavo ihany koa Jesosy tompo satria hitondra sika any an-danitra izy amen nahoana ary ny fitiavanareo ohatra zany ndao jereva sika ny filazany sara any amin'ny filazany sara ny Jaune jerevantsika mbola ho sara daholo sika Jaune toko 5:10 Jaune toko 5:10 amin'ny anjininy
amin'ny anjiny 7:20 amin'ny anjiny 7:20 mivaky manao hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako raha manao araka izay andijiko anareo. Amen. Averiko tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Ianareo ny sakaizako raha manao araka izay andijiko anareo. Amen. Ny olona manana fitiavana dia olona samy manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Samy manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Zany ny tena manana fitiavana. Fa ny fitiavana io tena tsy tiany Satana mihitsy. Satria rehefa mifankatia ny mpino, mifankatia daholo ny mpiara-mivavaka dia androso zany fiangonana zany. Dia Satana sy maintsy mametraka fahankalana foana amin'ny olona izay azony ampiasaina tahaka ny Jodasy. Mametraka fahankalana foana izy. Dia nisy mpianatra efa 12 zao ny mpianatra ny tompo mbola nisy Jodasy ihany tao azony nametrahany fahankalana tao anatiny foana. Fa mampianatra anao hisory aminao ny fahankalana. Mamela ny heloka ny olona rehetra izay nanao alahelo. Na hitomany dradradratra azy ianao, zany ny takina aminao androany. Ny tompo mitaky an'izany hoe mamela ny heloka ny olona izay nanao alahelo. Mety nisy fotoana ianao ny fona tamin'ny olona. Mety ny olona izay nanana alahelo taminao. Tsy miala ao anaty sainao iny. Mety misy fotoana ianao fa maly taman'olona na tany ampiasana na taiza. Fa zao didy vaovao izy ny tompony meko anareo dia mba hifankatiavanareo. Ary ny olona tena tia samy manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Tena samy misy izy manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Io fitiavana io tena mahery. Jereo sara moa Maria Magdalene, ny olona rehetra maty ny tompo dia samy mipetrapetraka tany an-trano, fa izy inona no nataony? Tany am-pasana izy nitomany. Tsy fantany fa efa nisangana tamaty ny tompo. Rehefa nisangana tamaty ny tompo dia tonga everiny fampiandrisa. Dia hoy izy teo am-pasana satria nijereva ny fasana ny sokatra sy tao soa ny faty ny tompo dia nitomany izy. Dia everiny fampiandrisa ny tompo dia teo anilany teo ny laza. Raha vehivavy nahoana ianao mitomany? Dia hoy izy, ianao misy nangalatra ny faty ny tompoko teto fa tratrako ianao zao. Vehivavy anankiray hony nanery lehilahy anankiray amoaka ny faty ny tompo dia izy hitrotro an'ilay faty avy any. Sy zavatra mampatahotra ankoatra n'olona maty zany. Za aloha matahotra an'ireny olo maty ireny. Ny zavatra misy tomany teo am-pasana izy. Ny tompo anefa anio dia nilazainy fa everiny fampiandrisa. Efa tafa lasaka alahelo loatra izy. Dia hoy izy, raha ianao no naka ny faty ny tompoko teto, zao dia avoa izy fa andeha akazy aho zao. Dia hoy ny tompo taminy, raha vehivavy Maria, gaga izy, efa nisangana tamin'ny maty ndana lazao ny mpianatra, ary aza mikasika efa mbola sy nankany amin'ny ray fa lazao fotsiny ny mpianatra fa efa nisangana tamin'ny maty no hoe ny tomponareo. Dia melo lalina nareo any Galili, niazakazaka mafy izy, efa nisangana tamin'ny maty ny tompo, zany vavolombelona efa nahita azy. Halleluja. Manao any zany herin'ny fitiavana zany. Manifampiresaka tamin'ny fitiavana ihany andra ihany fa tomany fa nahoana anao ry fitiavana nahitra ny foko? Inona ny tsinao atongavana? Tsy mahafapo anao ve ny fitiavako an'Andriamanitra isan'andro? Ny mbola ampakarinao ihany. Tianao ve zany mahita ana mijaly ara-pitiavana ohatr'izao? Tianao ve? Fampiresaka amin'ny fitiavana. Lasa dranomaso avy eo.
fa ny fitiavana tena hoe tsy maty vonono. Ninina lazainao? Ny fitiavana ny zavatra rehetra mety ho levony, fa ny fitiavana tsy mety levony. Rehefa tonga any an-danitra sika dia zany finoana zany mety levony zany satria hitanao ilay tsy nifananao. Ny fanantenana zany mety ho foana satria tonga any an-danitra ianao, zavatra nantenainao efa tratranao ny tanjona. Fa ny fitiavana tena tsy maty mandrakizay, satria fitiavana iainana any an-danitra. Ka ny olona tena tia sa manolotra ny ainy ho an'ny sakaizany. Zay mandeha ny hevitra dia tena matsapany zany fitiavana zany. Maizina ny andro tamin'izany, manay foana ny amin'ny fahavalo araka ny efa niteniko tamin'ny radio reny. Manay foana mandeha amin'ny fahavalo, misy zavatra mahatsiana isidriana dia jony ka nefa andeha eo amin'ny toerana mazava no andehananay. Toerana mazava amin'ny alina izy io fa misy jiro ny andehananay. Dia andeha izay telo vavy, dia ozy ilay olona anankiray zay, dia hoaizy nareo andeha etsy zay, sy hitanareo ve ozy izy fa maizina ao ambadiky ny mazava io. Dia raha misy mitoraka any nareo, dia inona no ataonareo? Tsy azonareo antoka ny ao ambadika an'io mazava io fa misy aizina, aleo mitandro tena eto ihany. Dia ozy zay telo, misy zavatra ilaina eo, raha sy tonga any zay dia tena anina fa misy zavatra ilaina eo, niakatra amin'izay izy. Tsy afaka mankao zany nareo, misy aizina ao ambadiky ny fahazavana io. Raha amin'ny andro antoandro nareo fampitantana makeo, tsy maninona, fa raha amin'ny alina kosa azafady, tsy mahazo makeo zany nareo. So dia maninona, so dia misy fahavalo ao ambadika an'io aizina io. Teo amin'izay ny eritretra hoe misy olona kay mbola manam-pitiavana, afaka miaro anao izy amin'izay zavatra loza mety hitrangy eo amin'ny fiainanao, ary tonga dia jivany misy ianao tsy mahazo makano ianao fa maty any. Dia ohatrany ianao amin'ilay zanakao reny, rehefa mody amin'ny fito ny zanakao dia ianao tany efa tsy milamina io dia mbola amin'ny ariva ihany vao mody. Raha maninona any ianao dia ohatr'izao, tsy ianao ny zanakao dia ataonao an'izany. Ny fitiavana an'Andriamanitra ihany koa dia mazaka maniraka. Tsapako zany hoe fitiavana an' Jesosy zany. Efa ela ny tadiavako azy teo Tananarivo, fa misy zavatra tena sapako mihitsy raha sy tonga tany an'hevitra dineo tsara. Tena hoe sapako hoe misy fandrosoana mihitsy ny asa rehetra na amin'ny zanam-piangonana na aiza na aiza. Misy fitahian'Andriamanitra sy tonga amiko mihitsy. Raha ny vavaka ataoko na ny fifadian-kanina, ny fampahorin-tena, dia hitako hoe akaikin'Andriamanitra za sady tian'Andriamanitra. Fa misy vavaka tena tsy mivaly, na misy valim-bavaka mivaly aza dia ohatran'ny tonga sy tonga zany. Tonga izy dia avy eo misakana. Teo amin'izay nanarин'Andriamanitra hoe ndana mankany an'hevitra dia ambarako anao ny olana, fa tsy voavahy Tananarivo zany. Niditra tany an'hevitra voalohany dia ozy Andriamanitra hoe fantatrao fa sy tonga aminao mihitsy izay iriny fonao, fa raha tahina azy ianao dia tahina vetivety, dia avy eo sy tahina indray, dia avy eo tahina indray. Fa sy misosasosa ilay zany hoe sy tonga hoe eo tsy lany dia eo tonga ihany. Fa inona ary ny antony mahatonga anazy misakana? Tsy avy amin'ny devoly sy manakana ny fitahiana ho azo anao. Tsy avy amin'ny mpino, tsy avy amin'ny mpiara-monina, tsy avy amin'Andriamanitra mahatonga anao ny asanao sy mandroso. Tsy avy amin'Andriamanitra na avy amin'ny devoly na avy amin'ny namanao mahatonga ny asanao sy mandroso. Tsy avy amin'izany izy, fa avy amin'ny toe-ponao ihany. Mivavaha moa ianao dia milaza amin'Andriamanitra fa amela ny heloka ny olona rehetra izay nanao alahelo, na izay miteny rasy sy manenjika anao aza dia laza hoe Tompo, ianona manenjika anahy fa tiako izy satria manenjika anahy, avelako ny elony. Fa tamin'izany fotoana zany tena kosa ny ranomaso ny akanjoko. Tamin'ny saiko hoe teo daholo ny olona rehetra nandratra ny foko, hatramin'ny jirako an'hevitra farany teo mbola nampahafantariko an'Andriamanitra. Raha ity Tompo misakana ny fiainako dia esoriko any, satria ranomasonao ila nantanonao kavima na fotoananao dia esoro miala aminao izy. Ka raha ny fahadiovam-po ny takinao amiko ampandroso ny asa izay ataoko
ary tahinao ana tena foiko mahalalaka misy zany. Dia avy eo nananatra ny andro-toana hoe nareo andro-toana aza mba tsy mifosa. Aleo sika iova toetra. Ialao misy ny karazana zavatra rasy rehetra mety ampiditra fampentipentenanao. Ialao misy ny resaka sy mampandroso. Fa zao andao amelany eloko ny olona zay nanasika alahelo na dia faran'izay mangidy ary zany. Andao sika nadio fo. Mieza foana mitady fihavanana amin'olona rehetra. Fa rehefa vitako tamin'Andriamanitra zany, izay rehetra nangatahako taminy dia nomeny. Fa misy fotoana mitady torana mihitsy ianao. Ka ianona ny tompona anao an'izao hoe izy ny Andriamanitra tena zao ny vavany. So misy fanalam-baraka atraizatraiza dia zao ny teneny nefa nohony amin'ny teninao. Dia avelako ihany ny elony, avelako sy ho amin'ny fiasaraham-bela tsy, fa tena ho avelako tanteraka tsy ho sarovako tsony misy mandrakizay. Avelako amin'Andriamanitra hoe ty za fa iova tompo. Iova amin'izay za. Raha zany manakana anao, manakana ny fankatiavantsika, manakana anao avy any an-danitra ho aty amiko, tena iova za. Zany tompo a, mampanantena anao za fa tena iova, manana fanantenana ianao fa iova za. Sy asiko fampentipentenina sonony foko. Ifonako aminao daholo izay rehetra nataoko. Zany natonga anahy tamin'ny radio ny fona taminareo pino hoe raha misy manana alahelo amiko a dia mamelana. Saro-piaro aminareo dia miteny mafy anareo zay lefa saro-piaro fitiavana araka an'Andriamanitra. Nefa mety misy mahazaka le izy. Fa raha sy zakanao le izy dia mamelana. Fa leo alefako amin'ny toro-teny foana izay rehetra tiako ambara fa sy be dia no manokana intsony. Aleko mipetrapetraka dia mankany anefitra dia izay ifanarahanao amin'ny tompo aty, ifanarahanao aminy fa tsy be dia no intsony a. Sy ohatra ny taloha hoe vao miala kely ny fahamarinao dia efa bedesiko ianao a, fantatra zavatra ataonao. Fa zao efa nampahafantariko anao ny tenin'Andriamanitra. Dia tsy mibe dia no intsony a, fa anjaranao sy ny tompo zany tsy mamahany olanao. Satria efa hitoetra ao anatin'ny tontolon'ny fitiavana za. Dia mizara fitiavana amintsika rehetra. Sy fitiavana mandeha ho azy zany a. Fa fitiavana tena fitiavana. So zareo dia mieritreritra hoe fitiavana mandeha ho azy ny zaraina aminareo. Fa fitiavana mandrakizay zany. Amen na? Dao ary zay rehefa sika ny Korintiana. Mianatra sika zany zao. Satria hitranevitra somary lavalava dia mampianatra anao. Mety misy fotoana lavabe tsy ahitanao ana. Dia ampianariko aloha ianao a, jeny mbola eto za. Korintiana voalohany toko 7:10. Manomboka amin'ny anjininy voalohany. Korintiana voalohany toko 7:10 manomboka amin'ny anjininy voalohany a. Korintiana voalohany toko 7:10 manomboka amin'ny anjininy voalohany. Korintiana voalohany toko 7:10 manomboka amin'ny anjininy voalohany vaky toy izao. Ny anaran'i Jesosy tompo manao hoe nadia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely azy aho. Kanefa sy manana fitiavana dia tonga varaina maneno sy kipanso na mikarantsa anao. Ary na dia manana faminaniana azy aho ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra ary na dia manana ny finoana rehetra azy aho ka mahafindra tenim-bohitra kanefa sy manana fitiavana dia tsinotsinona aho. Ary na dia omeko ho an'ny malahelo aza ny fananako rehetra ary na dia tolotro dorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavana aho dia sy mahasoay akory izany. Ny fitiavana maro-po sady mora fanay. Ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehareha, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sosotra, tsy manao otro-po, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Mandevitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, mahatra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay, fa raha ny faminaniana dia ho levona, na ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, na ny fahalalana dia ho foana. Ny sombisombo ny fahalalantsika ary sombisombo ny faminaniantsika. Fa rehefa tonga ny tanteraka dia isy
dia tsy isy sombosombony intsony fony mbola zaza aho dia nyteny toy ny zaza ny hevitra toy ny zaza ny saina toy ny any zaza fa noho nefa lehibe aho dia nariko ny fahazazana fa ankehitriny isika mizaha ao amin'ny fitaratra ka tsy mahita marina fa rahatr' izay dia mifanatrika ankehitriny sombosombo ny fantatro fa rahatr' izay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantarana ay ary ankehitriny dia ireto telo reto no mitoetra ny finoana ny fanantenana ny fitiavana fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo amen. Ny fanomezam-pahasoavana rehetra mety ho levona ihany rehefa tonga any an-danitra ianao tsy ilainao intsony zany hoe mbola manalanala devoly sisy an'izany tsony any an-danitra hoe izy ony manana fanomezam-pahasoavana manasitrana eto zany izy ony manana fanomezam-pahasoavana mitondra mambavaka mbola eto ambonin'ny tany zany ny miasa fa rehefa miala eto dia tonga any an-danitra sika ny zavatra rehetra na ny faminaniana mety ho levona ny fitenina miteny sy fantatra na fitenina anjely mety ho levona ny zavatra rehetra mety ho levona ny olona mety maty fa ny fitiavana tsy levona mandrakizay fa na any an-danitra azy ianao dia mbola tian'ny tompo foana ianao tianao foana izy satria izy ilay tia ny fanahinao ny fonao sy ny sainao tian'ny vadinao sy ny zanakao fa ny fanahinao tian'ny tompo noho izany ny zavatra rehetra ambony tany mety ho levona ihany fa ny fitiavana tsy mety levona ny olona manam-pitiavana sy tokony anana alahelo amin'ny namany za eto dia mifona aminareo mihitsy sy hitenitenanareo tsony na amin'ny telefona na amin'inona fa aleoko mipetraka irery tsy manana iay efa napetraka amin'ny apôstôly avokoa ny zavadrehetra efa manana tanjona tsara dia tanjona ampitatra lavitra ny fanomezam-pahasoavana ao anatinao hitondram-bavaka anao mba ho lasa lavitra ianao tondram-bavaka ny fiangonana mba hitatra miankavisy miankavanana sika fa tsy mba hibedy anao intsony tsy mba hiteny mafy anao intsony amen. Fantatro fa miankina amin'ny toe-poko sy ny toe-ponao ihany no afaka hampandroso ansika ny fitiavana tsy mialona ny fitiavana tsy mba tezitra amina namana ny fitiavana tsy mialona ny fitiavana sy tia mifosafosa aharovo ny fonao fa fitiavana mandrakizay no hitiavan'Andriamanitra antsika fitiavana mandrakizay ny tiavan'Andriamanitra asika ao amin'ny Korintiana 2:4 eo ihany sika dia manomboka amin'ny anjiny voalohany dia milaza hoe ny foaran'ny fahaizana aminany noho ny fahaizana anao ny fiteny tsy fantatra anjiny voalohany miezah mitady ny fitiavana nefa maniry fatratra ny zava-panahy koa indrindra fa ny aminany averiko miezah mitady ny fitiavana nefa maniry fatratra ny zava-panahy koa indrindra fa ny aminany amen. Miezah mitady fitiavana misy fitiavana ao anatin'ny fonao ao sokafy io fonao io dia avoaitao io fitiavana io fa sy any amin'ny mesazy foana ianao miteny tsiako be ianao dia koboninao ao ilay izy fa avoay amin'izay iza daholo ilay mpanao anany reny any mesazy reny maninona sy samiseho asehoy amin'izay hitanao ny fitiavanao anatin'ny fonao io ilaiko io hitanao ny fitiavana anatin'ny fonao io ilain'ny namanao io dia rehefa mamiteny dia mahaiza manampy tamby mandalo ny isika eto ambonin'ny tany mila fitiavana be dehibe ianao ve sy maniry an'izany mba hitsy olona hitsihany namanao zany ianao dia mba mampahery azy ahoana ilay hira teo na mandalo aliko ny fahafatesana zao ianao mitantanay tomany aho no nitaotro ianao no manampy tamby mba misy olona afaka anao an'izany amin'ny namany ve mba misy olona afaka hanohana mpanompon'Andriamanitra ve mba misy olona afaka hampahery ny apôstôly Matio ve na ny apôstôly Andreasy rehefa sendra reradreraka izy dia toano izy zaho tsy ho hitanareo foana fa manomana hiditra ny efitra 7 andro za tsy nareo ve zara mankany fa mety tsy ho hitanareo kosa sabata telefona enonareo anahy
sarova nefa fa fitiavako anareo ny aritako any. Amen. Sy maintsy miditra fandarana isaky ny amin'ny fito foana, enonareo foana ny feoko. Andeha hitady ilay tsy ny fanahiko any dia rehefa hitako izy dia entiko aminareo. Hoe ty ilay tsy ny fanahiko. Mino fa anankiray ihany tsy ny fanahintsika. Rehefa hitanao ilay tsy ny fanahinao dia lazao azy fa za koa mba ty. Tanao amin'ilay hira hoe tongava soa iny. Tongananao dia azadinao ny afatro. Lazao an Jesosy mihitsy fa zay efa tsy azy talohanao. Izy aloha tena tian Jesosy. Tena tian Jesosy tokoa ve anao? Tena amponao ve zany? Ndao ary sika iray sangana ary. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Fandarana manokana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny lanitra 7 amin'ny zato teboka 2 sy ny radio fifoazam-pana 2 amin'ny zato teboka 1 ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora alina izay anasana antsika rehetra tsy hakanavaka fa ho maro ny zavatra fantatsika mahakasika ny baiboly sy ny fahamarinana. Koa azadino ary ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora alina. Iarahanao amin'ny mpaminanin' Jehova Mamadamory sy ireo apôstôly mpiara-miasa aminy. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina.